Manakory abisika kory abisika finaritra aby ramandria tonga soa eto amin'ny ty fandaratsika tsy fandarana moa zany fa live tiktok live fb izay fanao tsindraindray rehefa malalaka de tohin'lay entaentanareo ny amin'ny ilay émission farany moa zany tsy émission fa lay farany resaka momban'ino moa izy io le émission momba nataotsika momba le hoe vady zaza de nitohizantsika androany le izy mitondra ny lohateny hoe rahovina vao tena hoe tia zay moa zany no atao hoe suiten'lay logikan'lay lohatenitsika tamy farany ampatsahivana atsika fa afaka miditra atsika any amin'ny tapany faharoa fa tsy zao aloha na atao amin'ny facebook atao amy page moa zany atao amy page facebook ny meko anareo ny roy rehefa aveo fa mbola aleo aloha andeha ny famelabelarana dia nareo amin'ny ina moa sazany zany ao amin'ny tiktok no mandefa ndray miditra eo am'lay hitanareo le sarin'olo anakiroa mifanakaiky io manga sy mena de eo nareo no afaka miditra eny ary ny anokafako ny dinidiniky eto dia tenin'ny Simone de Beauvoir Simone de Beauvoir izay niteny hoe lorsqu'on trouve l'amour izy non en trouvant l'amour on se trouvera nous-mêmes veriko lay citation Simone de Beauvoir en trouvant l'amour on se trouvera nous-mêmes zany hoe rehefa miaina ny tena atao hoe fitiavana ny olona anakiray eny olona roa moa zany fa olona anakiray olona ray zany dia zay izy vo tena hafantatra ny tenany zay zany de mbola ampiko ihany koa amin'ny teny André Comte Sponville le André Comte Sponville ny teny hoe nous avons été aimés d'abord nous avons été aimés la grâce d'être aimé cela précède la grâce d'aimer zany hoe tsy afaka ny mitia normalement ny olo anakiray raha tsy nahatsapa fa notiavina izy zany hoe misy réciprocité zany zay no ambadiky lay teniny André Comte Sponville zafady ao anatin'izay zany de hoe il reçoit beaucoup zany hoe mandray be de be avy am'lay partenairany izy ary zay ny mbola ahafahany ihany ko tsy hoe tisinday tsy hoe condition d'amour fa ohatrany karazana réservoir mandray ny fitiavany anakiray izy dia iny koa mbola ahafahany mitia mihoatra noho ny mitiavan'le ray azy donc tsy resaka donnant c'est pas ça du tout na hoe tisinday fa tena resaka réciprocité araky ny fantatry ny maro matetika amin'ny formation ho an'ny tanora ho an'ny mpivady dia misy ilay atao hoe lay définition ny fitiavana anankitelo le mahazatra atsika eros filia agape klasika be iny saingy zao eto amin'ity lohateny ity dia fahadisoana amiko ny fiezahana hatram'izay nampifanandrina zany hoe azao misy olona manana fitiavana eros de misy fitiavana filia de misy fitiavana agape de ny agape ny ambony indrindra dia eo tonotony ny filia ary ny ambany indrindra ny eros tsy d'accord am'izay fa ho hitatsika eo fa ireo amour telo eros filia agape reo dia afaka iainana amin'ny olo tiana anakiray fa hatram'izay tsika zany nampisaraka azy hoe ny eros fitiavan'ny mpivady ny filia fitiavan'ny mpiray tam-po sy mpinamana ary ny agape fitiavan'ny mpiray tam-po amy tompo zany hoe tsika zany nampisamaka an'ireo fa
ho hitantsika eto fa ny eros sy ny filia ary ny agape dia en même temps iainana eo anivon'ny mpivady mihitsy azy na ny mpifankatia. Donc eto zany dia ahitantsika zay hoe eros zay nieverantsika azy dia nieverantsika hoe l'amour sexuel no nampiasantsika azy, zany hoe avy amin'ny croyance grecque le hoe dieu du sexe. Non, pas du tout. Diso zany. Le dieu de la sexualité ao amin'ny mythologie grecque dia Aphrodite. Inona tonga le terme aphrodisiaque. Fa eros dia tsy resaka sexe mihitsy. Ny sexe zany dia manifestation le izy fa le eros c'est la passion. Zay ny tena akaiky azy indrindra. L'eros c'est la passion. Zany hoe eo amin'ny fifankatiavan'olon-droa zany de miatomboka am'izay natao hoe passion zay, ary ino matetika no mahatonga ny olona mieritreritra lay hitanareo lay tsy hoe tonga ny olona fa nisy boky malaza zay mivoaka hoe l'amour ne dure que 3 ans satria raisiny amin'iny le resaka passion iny. Fa ho hitantsika eo fa iny zany no fiatomboany de avy eo mihamasaka, atanao mûrir ozintsika ohatrany hoe voankazo anankiray zay manomboka mitsiry de maniry dia eo iny fa mbola mihamasaka hatrany dia mandeha indray ny fitiavan'ny mpivady koa misy filia. Mety vaovao misofotsika angambany zany, tsika nieritreretra hoe filia zany dia ny fitiavan'olon-droa zany de tsisy filia fa hoe mpirahalahy ao amin'ny mpirahalahy mpiray tampo, mpinamana. Non, ho hitantsika eo fa avy eo am'ilay eros dia miroso amin'ny atao hoe midécouvrir an'ilay amour filia koa ny mpifankatia, ary avy eo de tonga amin'ny amour agape dia afaka jonglena izy telo en même temps, eros sady miaina ny eros sy ny filia ary ny agape ny mpifankatia na ny mpivady, fa tsy hoe eros mitokana ho an'ny mpivady fotsiny ihany. Donc zany manomboka amin'ny atao hoe passion. Hoy Platon, philosophe Platon, rehefa miresaka hoe fitiavana izy quand on parle d'amour, l'amour égale le désir. Pardon. Ary ny désir dia rehefa ny olona anankiray manana désir de misy manque izy zay. Anao zao tu désires quelque chose, midika zany fa tu manques de quelque chose. Donc en amour zany tsy maintsy misy foana an'izay manque zay. Ka le manque eto zany eo zany ahitana an'ilay hoe rahovina no tena tian'ny olona anankiray dia rehefa manana fahatsapana de vide vis-à-vis an'le olona izy. Raha tsy eo iny olona iny dia il y a un vide dans sa vie. Il y a un vide. Tsy hoe blues na nostalgie na tristesse, mais c'est un vide. Et tsika mahalala tsara fa le monde a horreur du vide. Tsy mitovy amin'ny atao hoe absence. Ny absence de normal hoe misy fotoana hoe tsy eo ny anankiray satria miasa izy, satria mianatra izy. Eo zany ohatra resaka amour à distance resahantsika eto na koa samy manana ny asany, fa le vide, le fait que il y a pas cette personne dia mahatsapa zay sensation de vide zay. Io zany anisan'ny karazana symptôme voalohany ahafantarana zay rahovina no tena tian'ny olona anankiray. Dia izay nahatonga le teniny niraisiko tamin'ny nareo ato amin'ny TikTok mety tsy nahita an'izy fa nareo amin'ny Facebook nahita an'izy misy teniny Robin Williams nafinaritra tao anatin'le vidéo kely publieko tao amin'ny page Facebook RGL de hoe ozy izy Robin Williams se réveiller à côté de celle ou de celui qu'on aime et de se sentir heureux rien que d'être avec lui ou d'être avec elle. Zany les présences hoe eo fotsiny izy. Misy ane olona il est là ou elle est là mais tu ne sens pas sa présence entre guillemets. Fa les présences misy olona manana zay une certaine présence zay. Manana tsy haiko manazava azy amin'ny teny gasy fa ohatrany hoe hainao hoe eo izy. Tu sens que il est là, tu sens qu'elle est là. Zay le hoe présence. Io koa zany symptôme faharoa raisina raha miainga avy amin'ny tenin'ny Platon zay. Dia
Robin Williams, oui, être devant celui ou celle qu'on aime et on se sent vulnérable rien qu'à ses yeux. C'est-à-dire en face nul anankiray ianao se sentir vulnérable raha vao eo fotsiny izy. Zay zany tena anisany symptôme, ça c'est signe, j'aime pas le mot signe, fa symptôme hoe il y a vraiment quelque chose. Zany hoe se sentir vulnérable ianao zany a raha vao une fois tsy tu n'as plus anao zany tsika olombelona io mantsy manana défense daholo naturelle, zany hoe défense hoe manana carapace, manana masque psychologique hoe non, mila mafy be amin'ny fiainana, mila indépendant, mila fier, mila manana maizy azy ianao, tout ça ce sont des théories, des blablabla, mais quand on est face à quelqu'un hoe rehefa matsiaro vulnérable anao zany hoe tsy vao maîtriser anao tsony anao zany zao ataontsika hoe intellectuel, ataontsika hoe mafy be anao, manana force d'esprit be, nefa tonga dia tout ça daboka amin'ny tany, quand tu es face à cette personne, alors là, ça veut dire que il y a quelque chose. Zay sensation de vulnérabilité zay, anisan'ny symptôme anankiray hoe les présencen'le olona dia révéler manque aty amiko dans le sens hoe izy no manquea. Asa razonareo ve tiako tenena? Donc eo zany rehefa hoe mitia olona anankiray ianao zany dia normalement izy ny fisehoan'le izy lorsqu'on aime quelqu'un, on l'aime plus que soi-même. Tsy hoe tsy resaka intensité d'amour le izy hoe ambony be kokoa le fitiavana na ohatran'izay, tsy resaka intensité le izy fa resaka hoe les vulnérabilités zay misy de ohatrany hoe me sentir anao zany hoe lorsqu'on aime quelqu'un on l'aime plus que soi-même, dia io le fitiavana passionnel io, le passion io, le amour eros io zany se conjuguer amin'ny l'amour filia. Tsy azo saranareo, tsy misaraka plutôt, tsy tiako metany hoe tsy azo. Rehefa ao anatin'le amour passionnel, raha vao mijanona amin'ny passion fotsiny, fa tsy misy filia le amour, inona moa le filia? Dia tsy inona zany fa hoe matsiaro ny importance-nle anankiray, les réjouissances de l'existence de l'autre, zay le filia. Le filia ma tsy avy amin'ny hoe fitiavanamana izy tsika raha raisina arabaky teny fa le fisiny hafa hoe tsy za jeu ihany no miexiste fa misy koa ny tu. Matoa zany teny hoe jeu, forcément il y a un tu, dia le reconnaissance an'le tu no azo raisina hoe reconnaître an'le fisiny ianao. Donc l'amour filia c'est se réjouir de l'existence de l'autre. Zay zany le izy. Ary ity no zavatra anankiray, anisan'ny symptôme anankiray koa alalàna hoe tena tia ianao na tena tia le olona. Symptôme anankiray koa de zao hoe dans l'amour d'un couple, il y a misy ihany koa le notion d'amitié. Ma partenaire ou ton partenaire est aussi ton ami, dans le sens où à qui tu partages tout. L'ami, c'est le confident, l'ami, c'est la confidente, l'ami, c'est celui qui te connaît, c'est celui qui te comprend ou celle qui te comprend. Donc, misy notion d'amitié quoi ao anatin'ny amour d'un couple, oui. Satria mifankalala zareo dans tous les domaines, pas forcément caractère, enfin dans tous les domaines. Donc zany dans l'amour d'un couple misy koa notion d'amitié, ary
amitié mazava ho azy plus fort que l'amitié na camaraderie zany a fa c'est un amour dans le sens hoe qui se connaît zany hitanareo am'izay zany fa ao anatin'ny fiainan'ny mpivady na mpifankatia dia conjuguena daholo izy telo eros passion filia la connaissance mutuelle sy compréhension mutuelle ary ny agape am'izay rehefa avy eo dia haitsika tsara fa l'agape c'est l'amour inconditionnel iny zany a mety tsara ao anatin'zay zao reny donc conjuguena am'izay zany izy ireo a hoe eros sans filia dia lasa instable les passions eros sans filia de lasa instable les passions eros koa sans agape de mivadika possession zany hoe te hiposséder an'le olona mivadika égoïsme zany hoe tsy mahazo avela rery fo zany eros fa tsy maintsy ampivadina eros plus filia eros plus agape raha ohatra ndray filia tsy misy eros dia misy problème na passion na affection ary filia sans agape ndray dia ohatrany hoe tiana le anankiray tiana le ray raha ohatra ka misy réponse na mamaly ny attente amin'ny ny zay zavatra attente andrasako aminy zay zany lay fanazavana eto ny agape tsy misy eros ihany koa nefany na tsy misy filia dia mivadika ho devoir fotsiny sisany izy par devoir hoe ka efa mpivady zahay dia responsabilité je dois faire mon devoir tsy misy tsony le chaleur humaine tsy misy tsony an'le élan tsy misy tsony koa ilay communion fa dia lasa obligation sisa donc zany hitanareo fa tsy azo saranareo raha fehezina zany de hoe ny eros de miteny hoe je te veux ou je te désire filia miteny hoe je marche avec toi zany hoe mandeha miaraka aminao ao donc zany imagine hoe misy olona ao anatin'ny eros foana izy fa tsy ao anatin'ny filia donc il veut juste t'avoir te désirer mais sans marcher avec toi le agape koa miteny hoe je me donne pour ton bien zany hoe manolo tena aho mba ho tsy hoe ho fitsinjovana fa ho fahasoavana ho an'le anankiray zay zany le tiako atongavana hoe reo zavatra telo reo tsy tokony sarahantsika eros filia agape fa zavatra miaraka foanireo le teny hoe couple io foana masy miteny hoe misy miteny hoe en couple c'est quoi être en couple amin'ny teny grec amin'ny dikateny grika hoe tsoigos zay ny fanoratra azy tsoigos tsoigos ny tsoigos dia tsy midika mihitsy hoe tsy azo adika hoe marié fa ny tsoigos de manambara hoe une paire ny tsoigos de tsy midika hoe marié fa midika hoe une paire en couple matetika ny olona rehefa hito amin'ny facebook na ny amin'ny réseaux sociaux de hoe hoe mbola en couple fa tsy mbola marié zany hoe ao anatin'ny sainy olona zany le plus important c'est être marié fa ambanimbany kokoa ny en couple eto anefa de ho aseho mihitsy hoe marié zany a je ne dis pas que ça veut rien dire fa c'est encore inférieur être en couple ho azo vaiko eto izy satria avy amin'ny teny hoe tsoigos vojeretsika ny tenin'ny soratra masina ao amin'ny marika toko fafolo andininy fahavalo dia lazainy hoe ho nofo ray ihany izy roroa i formera une seule chair io le tsoigos père
zany paire zany ohatra paire de chaussure tsy possible ianao mahita hoe olona manao kiraro de kiraro ilany fotsiny lazany olona fadary ianao raha mandao kiraro ilany paire de ciseaux tsy mahatapaka taratasy na lamba zany ety zany raha tsy izy roa donc le paire zany lasa iray tsy hoe tokana fa iray zavaiko ao fa samy hafan'izay ka ho nofo ray any izy roroa ho lasa paire 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 mazava ho azy ka fo sy fanahy ray any ao anatina vatana anakiroa zay lay paire être en couple zany dia fo sy fanahy iray ao anaty vatana anakiroa terio tsara zay fanazavana zay satria ilayntsika ryary ambanimbany ary fanahy sy saina iray fanahy sy saina ary fo iray ao anaty vatana roa samy hafa donc zany a ao anatin'io tsy miresaka union fa miresaka unité manambara unité ny fiombonan'olona roa zany de tena fiombonana fa tsy fikambanana hitanareo le olona hoe anatina fikambanana hoe fikambanana club de olona maromaro mitambatra dia ao anaty fikambanana ray izy reo fa tsy voatery misy fiombonana da hitatsika matetika reny disadisa ao anatina fikambanana reny tsy misy unité ao anatin'le izy satria fikambanana io fa tsy fiombonana fa eto zany de hoe paire nofo ray any fiombonana de mbola raisiko ihany koa le tena genesis toko voalohany andiny fahafito amby roapolo zay tiatsika ery mamaky an'izy ty de hoe ary andao ny raisiny reniny izy ka hitambatra amy vadiny ka ho nofo ray any izy roro lasy vavy namoronan'andriamanitra azy araka ny endriny eno tsara noarian'andriamanitra isika lasy vavy araka ny endriny inona zany le endrik'andriamanitra raha textuellement parlant za tsy miteny hoe théorie théologika fa textuellement parlant voasoratra amy genesis toko voalohany andefa fito amby roapolo lasy vavy ny endrik'andriamanitra zany hoe le unité no endrik'andriamanitra tahaka an'andriamanitra ray zanaka fanahy masina manambara iray any telo zay iray ozy izy ny trinité donc unité ny image de Dieu l'image de Dieu dans le couple c'est l'unité izay le lazaina hoe zay nakamban'andriamanitra aoka tsy sarany olona zany hoe aoka le unité raha vao misy unité de tsy misy afaka manala an'zany zany hoe tia nyteneny hoe tsy misy mahasaraka ny olona ao manana an'le unité fa rehefa tsy manana an'lay unité a dia ninonina atao na hoentinao tao mariazy io na anaovanao fety be io na anaovanao inona tsy inona dia union ngamba no misy fitambarana no misy fa tsy unité no misy ka efa nametraka ampanotaniana ve sika hoe ina ny idiran'le resaka hoe lasy vavy am'le endrik'andriamanitra eto de io no resahako eto hoe le endrik'andriamanitra amle hoe lasy vavy de hoe unité saina iray fanahy iray ao anaty vatana roa samy ny mampalahelo zany de ty hoe be de be ny olona no marié fa tsy en couple na ny olona zany filamatra de hoe efa marié zay zany hoe le administrativement parlant ny important zany hoe efa vita soratra any amy commune na efa vita vodiondry za tsy miresaka mariazy mpiangonana rehefa efa mazava angamba aniny tamin'ny herinandro tsika resaka iny fa le hoe marié ny be de be fa vitsikely ny olo en couple mazava aminareo amizay ngamba ny atao en couple zao qui forme une paire et une paire vatana ray saina non fanahy iray fo iray saina ray ao anaty vatana anakiroa zay ny atao hoe en couple tsy hoe fitambarana fa unité
ka noho zany ao anatin'izay zany de hoe izaho na ianao arakaraka ny tsirairay zay mihaino eto l'autre se retrouve dans l'un et l'un se retrouve dans l'autre dans fa tsy hoe en face l'un se retrouve dans l'autre et l'autre se retrouve dans l'un io le mahatonga le tenany amin'ny tononkirany Solomona hoe ahy ny malalako ary zaho azy tsy resaka possession tsy hoe ahy ty vera ity tsy resaka fananana zany tsy resaka chosification fa resaka union unité zany hoe je me retrouve en elle et elle se retrouve en moi zay le ahy izy ary izy ary zaho azy zay ny antony mahatonga hoe ny relation sexuelle dans un couple ny firaisanara-nofo eo amin'ny couple za tsy miteny hoe ny firaisanara-nofo eo am-pivady eo amin'ny marié fa firaisanara-nofo ao amin'ny couple je pèse bien mes mots chaque mot eto zany de misy dikany am'izay fa tsy tonotonona fotsiny dia ny zavatra voalohany indrindra zay katsahany ao anatin'ny relation sexuelle c'est pas la quête du plaisir ni la recherche du plaisir oui iny miaraka aminy eo tsy appareil de reproduction fotsiny koa azahoana taranaka araka ny teny malagasy hoe nanambadiky iterahana tsy devoir conjugal ihany koa fa je me cherche en elle et elle se cherche en moi c'est une découverte de l'un dans l'autre et l'autre dans l'un donc zany zay ny mahatonga an'le hoe symbolique be le hoe maninona moa le hoe rehefa manao firaisanara-nofo mivady dia mitanjaka le nudité azavay kely aloha le nudité ao amin'ny testameta taloha c'est pas quelque chose de mauvais izy io satria zay namorona an'Andriamanitra azy tsy le fait hoe naforon'Andriamanitra fotsiny fa le nudité manambara hoe je me dévoile je me livre je me donne et elle aussi en retour elle se dévoile elle se livre zay ambadiky ny nudité c'est pas une question fotsiny d'excitation fa tena manambara hoe fanolorantena na koa hoe se retrouver en l'autre satria symboliser ao anatin'izany rehetrarehetra noho zany ao anatin'ny fiainan'ny mpifankatia na mpivady mivady dia sady à la fois notre ami notre meilleur ami notre partenaire koa zany de sady notre amant satria le resaka eros ary fahatelo koa nefany a notre partenaire ohatrany tsy hoe ohatrany hoe dia c'est notre appui am'le agapé mais je peux compter sur lui ou sur elle de manière inconditionnelle donc appui ami amant reo telo reo zany donc je vous pose la question zany mantanonareo ahoana moa nefa tarina hoe tena tia lay olona na koa ianao tena tian'lay olona satria anao mety ao anatin'le fazy zao hoe iroso sa tsy iroso ao anatin'ny fanambadiana moa sa ny fitambarana amin'ny olona anankiroa dia posez-vous la question dans ces trois est-ce que c'est ton meilleur ami ou ta meilleure amie dans le sens où tu peux te confier est-ce que c'est ton amant les passions zany et est-ce que c'est ton appui reo zany tsy teny hoe fepetra j'aime pas aloha mametraka le terme ny olona recette za zany tsy tia an'ireny recette ataon'olona reny fa nana zany karazana hoe repère zay ngambany aleo tsy voafatotra ao anatina théorie tsika parce que ny fitiavana tsisy théorie raha ny marina fa karazana guide fotsiny na repère apetraka hoe ohatrohatr'zao zany le izy ny olona anankiray afaka mety hoe mandry amin'ny olona anankiray ny olona sans le connaître malheureusement vous pouvez coucher avec qui vous voulez
mais sans connaître la personne ou sans que cette personne vous connaisse. Donc, ce n'est pas de l'amour. Sans qu'il y ait cette connexion, ce n'est pas de l'amour. Satria faire l'amour, miala tsiny am'ilay terme mety ozy nareo manao teny vatambatana fa raiso amin'ny sensiny voalohany. Amin'ny teny anglisy izy tiako be mihitsy le terme filazany azy. Faire l'amour amin'ny teny anglisy de hoe to make love. Et to make love, tsy hoe faire fa construire l'amour. Zany hoe tsy mbola zavatra défini le izy, tsy hoe zavatra efa vita, fa zavatra en devenir, zavatra mbola eny am-pandehanana. Ianao manao construction zany, ohatra anao zao manao chantier, vady, de manao construction na bâtiment anao, de mantany anao zany ny olona hoe ino no ataonao eo, de hoe manao construction, fa iza ny olona manao construction en une journée zany. Na de manana ny matériel enjana be, manana grue, manana bétonnier, manana fitaovana faran'izay raitra. En construction, en devenir. Donc, faire l'amour, c'est to make love, construire l'amour. Donc, zany ao anatin'izay, ao ambadiky le izy dia dialogue, une recherche vers l'amour. Donc, l'amour, c'est pas un tsy zavatra hoe za fa manana an'io. Fa l'amour, c'est une aventure dans le sens où on recherche de construire quelque chose. Donc ny olona anankiroa tapa-kevitra ny hitambatra dia c'est en devenir, c'est en construction, mais ce n'est jamais un acquis dans le sens hoe io le izy efa mipetraka eo. De ny fanontaniana mipetraka hoe le partenaire anao io ve vonona handeha am'izany atao hoe construction zany. Est-ce qu'il ou elle veut construire quelque chose avec toi ou bien juste s'amuser? Zay le izy. Manampy antsika tanora am'izay. Est-ce que c'est juste pour s'amuser? Oui, il y a de l'amusement, bien sûr. Vie de couple tsy misy joie de vivre sy hoe amusement zany tsisy ilana zany kio, fa ça ne s'arrête pas là, fa il y a une construction ao anatin'ilay izy. Ty no afatra ho antsika tanora indrindrandrindra, matetika ny tanora zany no voafandrika amin'izy ity, de mitodika aminareo tanora na tsika fa nahazoazo taona ihany koa aza dia ao anatiny fa surtout ny tanora. Satria eo masy matetika manontany tena hoe efa tokony hanambady am'izay ve efa tokony hanao sipa am'izay ve efa eo foana masy le discussion entre parents et rany de hoe mbola tsy fotoananao zao zy le ray aman-dreny satria anao mbola zao na efa fotoanany zao satria anao efa tsy vao atao anaty boaty io amour io tsy azo atao anaty boaty. Kanefa koa na zanaty zany tsy mandeha gona am'izao fotsiny de ty hoe ny passion, la passion hoe manana passion anao amin'ny olo anankiray dia ozy izy André Comte Sponville hoe c'est une illusion. Azavaiko le izy. Illusion, tsy hoe l'amour est une illusion fa ilay ahoana hoe filazantsika azy e, ilay imagination noforonony saitsika ny aminy atao hoe fitiavana, zany hoe misy conception fantasmatique ve filazan'zany na conception imaginaire na conception tsy idéaly akory ara fa mety hoe tsika zao ohatra hoe mijery film, roman, mijery na dia misy mélange am'izay de avy eo tsika zany manao karazana imagination am'izay ny atao hoe amour. On définit l'amour en fonction de zay zavatra de inona raha tsy mitandrina de lasa ao anatina illusion fa tokony ipetany le passion. Passion no ilaina fa le passion dia cadren'ilay filia sy lay agapé entre ampivady, entre ampifankatia. Zany hoe mba tsy atonga an'le passion ho lasa revirevy fotsiny any amin'ny habakabaka any tsy misy racine, voilà. Dia zay ny ilaivana le mijongle azy am'le filia sy ny agapé. Ny erreur capitale araky ny fijeriko azy no io resaka amour io de hoe
chercher la femme ou l'homme idéal. Matetika question de quel est l'homme idéal, quelle est la femme idéale? Déjà, la question est une erreur. Idéal la zany tadidio tsara est contraire de la réalité. Idéal. Ohatra zao hoe ny idéal ho antsika malagasy dia ao anatina fiarahamonina tsisy tsony corruption. Idéal ho antsika malagasy dia ho tano sambatra Madagasikara. Zany hoe c'est presque à la limite un rêve fa tsy réalité. Donc chercher l'homme idéal, chercher la femme idéale selon ny zavatra jenatsika dia mety tsy hoe mety fa tena dangereux satria nahoana construction philosophique ataotsika izy miainga avy amin'ny traumatisme atsika satria mety misy expérience douloureuse lalovantsika tamin'ny fiainana ary tena nisy échec amoureux, échec conjugal, échec familial. Araky ny teniny Andrés Cantoville ary ambony ary hoe il faut se sentir aimé pour pouvoir aimer. Zany hoe misy fiantraikany any amin'ny resaka amour conjugal ihany koa raha olona tsy ampy no tiaviny ray aman-dreny. Ça existe. Zany hoe tsy ampy ny fitiavan'ny ray aman-dreniny azy tamin'ny faziny zany de misy conséquence io, de ny conséquence io ezahany fenona any amin'ny fanambadiana. Or ce sont deux amours complètement différents ary tsy azonao fenona amin'ny fitiavan'ny badinao ny tsy fahampiny fitiavan'ny ray aman-dreninao anao. No nefa nosy izy ny philosophe réaction naturelle amin'ny olona ny icombler an'le amour parental amin'ny amour d'un conjoint. Zay mahatonga ny olona le manao sasany hoe tonga de hoe anao zay alana fotsiny ao an'ny ray aman-dreniny izy satria heveriny fa izay no ahafahany combler an'le amour paternel na amour maternel na amour parental. Ça ne sera jamais comblé. Na ho tianao faran'zay tohina ara ny vadinao ary tena tianao dia zao tsy miteny hoe tsy mahatsentsina fa tsy mitovy le izy. Donc zany miverina amin'ny resaka idéal misy danger le idéal satria indraindray zany lasa ilay traumatisme ny lalovanao le échec no hifaçonnevanao an'lay l'homme et la femme idéale. De zay zavatra zay tokony ametrahanao fanontaniana tsara rehefa manao choix an'le partenaire ianao hoe inona marina ny poussé anao hisafidy hiaraka am'ty zalahy ty na ty vehivavy ty. Est-ce que ce n'est pas une sorte de fuite en avant ny amin'ilay traumatisme anao teo aloha ve dia izay ve tsy natao anasitrana ny ferin'ny lasanao io fa c'est autre chose. Donc zany mila mitandrina atsika am'izay notion na hoe idéal zay io koa moa terme ho anahy manokana c'est une croyance populaire les termes hoe l'homme idéal, la femme idéale et ainsi de suite. Resaka croyance populaire le izy. Ary ity koa ny tena ambadika. Ho anahy manokana zany de zao hoe raha vao ohatra anao zany manana idéal à partir ny blessure anao, à partir ny fahorinao dia misy égoïsme ambadiky le izy en filigrane. Satria nahoana le partenaire anao io na le conjoint anao io na le en couple aminao io de tsy natao hanasitrana ny ferin'ny lasa. Oui possible afaka mahatonga anao ho combler izy fa dans le sens hoe raha vao ataonao fitaovana mahatsiaro atao fitaovana izy zany juste pour te soulager de temps passé. Donc tandremo fa lasa égoïsme am'izay fotoana zay satria ianao tsy ao anatina dynamique na manolotra tsony satria normalement en amour on se donne à l'autre. Tu te donnes à ton partenaire et ton partenaire se donne à toi. Nefa ianao zany raha ao anatina carence traumatique, post-traumatique na koa échec mifandimbindimby dia ao anatina posture na mandray ianao be de be fa tsy ao anatina posture manome koa. Or nefa le réciprocité tokony hisy. Zay le izy. Donc mila tandremana tsara io hoe
le choix du partenaire io zany tsy misy hoe ty sitrapon'Andriamanitra ty zao non tena jereo tsara zay le mahatonga nanametraka le condition ny fitiavana ihany ny fepetra hitambaran'olondroa de etotsika zao miditra ataotsika série lavalava ty resaka fanambadiana sy fitiavana ty satria fantatro fa io problème ny olombelona problème d'amour donc ataotsika laboratoire kely ty live TikTok sy Facebook ty hoe c'est quoi l'amour finalement io tsy resaka sentiment ny amour tsy resaka émotion ny amour tsy resaka fihetsepo kely fotsiny ray maraina l'amour c'est quelque chose de concret l'amour c'est pas une question d'abstrait mais maniditsidina sambatsambatra de any amin'ny abakabaka any fotsiny l'amour aussi a des racines de ho iaho teo hoe de ho tonga nofo ray any izy roro une seule chair fa izao ty indray teniny ngai Charles Pépin philosophe anisany ankafiziko be koa izy ty hoe fomba fiteny izy ty langage philosophique hoe l'amour aussi c'est voir le monde avec les yeux d'un autre. L'amour c'est voir le monde avec les yeux de l'autre. Pour moi l'amour, je vis l'amour quand je commence à voir le monde à partir des yeux de mon épouse. Donc tant que mbola tsy tonga am'zay stade zay zany anao, je crains que c'est pas de l'amour mais de l'amourette ou bien juste de la passion ou juste tsy haiko un fantasme ou zay tianareo anaovana azy fa l'amour c'est à partir du moment où tu regardes le monde à travers les yeux de l'autre. Zay no atao hoe amour. Eo anefa ny tsara marina tsara hoe voir le monde à partir des yeux de l'autre zany hoe l'autre eto zany le vady tsy hoe misefase anao de tsy manana ny opinionnao tsony anatin'izy fa miampy lasa afaka manana anao filaza azy lasa tanareo ohatra ny mampiasa télescope rehefa mijery volana sy mijery planète raha anao zao na masonao à l'œil nu fotsiny anao mijery an'le abakabaka tsy ahita an'le ho hitan'olo hoe ry le zao ry le kitana ohatry zao ry le planète ohatry zao fa misy télescope anao zany de lasa prolonger le vision-nao de mahita kokoa izay le sahany eto tsy hoe foananao no maizy azy anao dia ny fijerin'le partenaire anao no lasa fijerinao diso zay fa je regarde le monde avec les yeux de ma partenaire. Regarder le monde avec zany avec zany miaraka donc zany hoe manana zany hoe tsara ny roa no ny ray zany hoe lasa misokatra ny champ de vision anao de ino nefa ny compréhension an'io na de no hoe niova ny fijerin'leo fiarahamonina zany zay niova ny fijerin'ny fiainana ny fiarahamonina hatramin'ny arahany tamin'iny bandy iny na iny vehivavy iny na hatramin'ny nanambadinany olo non tsy niova fa ny élargir normalement raha ohatra kosa zay kosa aloha de tsy ninona raha ohatra ny lasa niiboka zany hoe lasa ohatrany hoe lasa tsy lasa limité ny champ de vision mila mampametra-panontaniana tokoa fa normalement voir le monde avec zay ny maraka koa fa tsy hoe à partir diso le teko teo avec les yeux de ohatrizay koa izy elle voit ou il voit le monde avec mes yeux zany hoe manampy azy koa hijery ny fiainana mety hoe fa nanana ny fahitan'ny fiainana izy efa tsara fa hafa kokoa miampy ny ray de mety nisy zavatra zay tsy takatry ny sainy na tsy nandalo ny sainy satria ny olombelona moa unique mazava ho azy zany hoe l'amour nous permet d'avoir une extension de vue tanareo zany extension de vue zany ohatrany hoe mijery maso lavitra ianao zany de mahita lavitra kokoa ny zavatra rehetra manaraka an'izay a vokatry zay zany efa tsy hoe manaraka an'izay rehefa tiany olona anankiray zay koa zany symptôme ao antsika zay manala hoe rovina no fa taminy hoe tia na oviana no fa taminy hoe tia anao le olona dia io olona io na ianao décentré ve tsy haiko manazava azy anteny gasy
Lorsqu'on aime, on est décentré. Zany hoe ina zany décentré zany tsy centré amin'ny tenanao tsony anao, le égocentrisme zany hoe le monde tourne autour de toi teo aloha, tu es le nombril du monde. Fa décentré zany a ohatrany hoe mikisaka une partie ny fiainanao nisy zavatra nietsika, io le hoe fitiavana mampietsika tendrombohitra. Satria tsy moramora anie zany décentré olona zany e. Tsy moramora zany décentré olona zany, zany hoe décentré zany a focalise, satria anao centré amin'ny tenanao foana ny olombelona décentré amin'ny tenany. Ny olombelona de nature égoïste. Fa rehefa tratran'ilay virus de l'amour izy, ataoko hoe virus mihitsy, dia lasa décentré izy, sy centré amin'ny tenany tsony no centre du monde, fa manomboka mijery ny hanakafa izy. Ary rehefa ny olona miaina ao anatin'ny vrai amour dia manomboka manao remise en question ny fiainana izy na ny zavatra be deaibe, fa zany tompoko tsy vitany moral. Zay mahatonga anay foana hitariko kely izy ami'asa vitanao filazantsara. Raha tsy ny fitiavan'Andriamanitra ny toriana amin'ny olona, de zay ny olona vao décentré amin'ny égoïsmeny, zay ny olona vao afaka mity ny hafa. Raha tsy babo ny fitiavan'ny Kristy ny olona tsy décentré, satria il est centré sur lui-même, focus sur lui-même. Fa le décentré zany de hoe tanao ohatrany hoe anao zany mipetraka eto, dia nakisaka ianao, de zay anao vao nety hoe ay ve za teto teo aloha e, na ny toerana misy anao raha tsy fantatrao akory raha tsy efa nakisaka ianao. Tellement tu étais sûr de toi-même. Fa eto am'izay anao manomboka mametra-panontaniana hoe que le monde ne tourne pas autour de moi. Inona ny force mahatonga ny olona se décentré? Ny fitiavana ihany. Fa raha mbola blablabla moral zao no tokony ataonao, zao no tokony ataonao, zao no tsy azonao atao, de ho reraka eo anao, tsy maha-décentré olona mihitsy zany. Au contraire, plus tratran'ny moral anao, plus za tena mamikotra hoe ary tena manao rébellion mihitsy hoe asaiko anao mihitsy hoe za be mokon-doha. Réflexe naturel zany amin'ny olona. Fa ny fitiavana ihany no mahavita ny olona mikisaka ary se décentré. Donc zany le décentrement io raha conjuguena am'ilay eros sy filia ary agapé am'izay de maninona? L'eros tratran'le fitiavana, le eros le tena fitiavana, dia découvrir am'izay izy hoe je ne me suffis plus moi-même, dia j'ai besoin de l'autre. Je suis attiré vers l'autre. Les filias, les décentrements les filias, une conjugaison, les décentrements de filia, dia me reconnaître aho fa hoe ny hafa ihany koa dia mitovy amiko. Ary rehefa tonga am'le décentrement ny olona, le agapé dia zay le miteny hoe ny fitiavana dia tsy mitady ho an'ny tenany fa ho an'ny hafa ihany ko. Noho zany ny amour dia c'est l'école du décentrement. Io zany tsy ndray andro fa isan'andro no tsy ataoko hoe mianatra fa miainana zany. Zany hoe l'amour zany nous transforme, manova atsika hoe le moi d'abord iny zay nazatra atsika hatram'izay dia lasa hoe toi aussi. Zany hoe tsy hoe kory hoe mampandefitra ny tenany taloha zany de hoe moi d'abord na moi seulement, za ihany no fantatro. Fa rehefa tratran'le amoron'le partenaire izy de ozy izy hoe ay ve toi aussi e. Azonareo izy zay nefa impact an'le izy. De am'izay fotoana zay tena tia ianao, on aime vraiment lorsqu'on est conscient que nous sommes dépendants de la personne. Eto tsiko tsindrina tsara mba tsy ampiteny zavatra tsy lazaiko. On aime vraiment lorsqu'on est conscient qu'on est dépendant de la personne. Les dépendances, et toi, c'est possession. Tu es miankin-doha dans le sens où maty, fa miankin-doha dans le sens où tsy mahaleo tena. Tsy tsara raha irery raha lehilahy. Ino moa lazany hoe irery raha lehilahy fa na ny vehivavy koa. Hoe
no arian'andriamanitra atsika ho dépendant de l'autre. Donc zany ny nanomezan'andriamanitra vady dia tsy resaka hoe filana fotsiny, tsy resaka hoe filinina fotsiny, fa tena ao anatin'ny être-tsika mihitsy, ao anatin'ny rahatsika maha olombelona mihitsy le hoe raha vao misy aho dia j'ai besoin de l'autre. Zay le dépendance ao anatin'le izy. Zay zany no amaranako ngamba ny teniko satria sao de lava loatra ka dia afaka manome fitenenana anareo zay te hiditra ireagira na ametraka fanontaniana ato amin'ny Facebook zany de misy an'le lien io to averinay alefa dia ho anareo ato amin'ny ato amin'ny TikTok dia miditra am'ilay sary anakiroa olona mifanakaiky io. Ao ary tompoko. Mbola toizatsika amin'ny fotoana manaraka io satria tena thème important fa alefatsika tsikelikely tsikelikely. Dao ary tompoko, anasatsika hiditra na sur TikTok na sur Facebook. Io le roy ao ambany io lay streamyard.com io, klikenareo io de mampiditra anareo raha ohatra ka hiditra Facebook raha amin'ny TikTok moa de efa ny mpanao TikTok efa mahalala azy. Hoe ny amour par intérêt madame iray ben justement c'est pas de l'amour. Mazava be araky le teny teo normalement l'amour nous décentre sur soi-même. Or nefa ianao raha milaza fa tia de nefa ianao zany lasa vao mainka centré sur toi, donc c'est plus de l'amour. C'est même une pathologie zany hoe aretina. Dia manao possession, manao chosification de l'homme, zany hoe lasa atao fitaovana le olona ho amin'ny tombotsoan'ny tena. Donc tsy considérenao ho être mitovy larana aminao le olona fa considérenao ho zavatra. Zay le izy chosification. Resaka ahoana moa no hoe misy anjara, io indrindra le problème. Tsy io ngamba mbola traitentsika manaraka satria lava be ny fotoana fa atsipiko mialoha, l'amour n'est pas un destin, c'est pas un destin, tsisy zavatra milatsaka avy any zany fa c'est une aventure, une rencontre. Zay no malaza azy, l'amour c'est une rencontre et non un destin. Ary zany rencontre zany dia zay mihitsy ny charme an'le amour, c'est le fruit du alatsiny pour moi c'est le fruit du hasard dans le sens hoe le hasard azaraisina am'le hoe kisendrasendra fotsiny zao fa ohatrany hoe manao aventure anao zany de mandeha amy toerana anankiray laso nefa ty ndray le problème tamin'ny oh là là manahirana koa ty. Ohatsy aloha fa misy problème ndray le TikTok mijaro lasa mitapaka ohatran'le malty. Ah là là,
Mialatsiny amintsika ato amin'ny TikTok fa ohatrany tady ho tapaka lay inona solution ty raha olona misy soratra eto hoe faire glisser la pièce la casse-tête pour la mettre en place. Efa zay no ataoko io nefa tsy afaka le izy. Mandefa avy eo io ho tapaka eo. Ohatran'izay le navoan'ilay teo. Zay. Ay mialatsiny a. Zay efa nandeha. Oui, zay le izy. Misaotra betsaka ia zay le izy ohatran'ny puzzle tokoa le izy fa tsy haiko tsara. Aho koa tsy de zatra loatra an'le TikTok no tena marina fa mbola vao mianatra. Ia. Indroa mitovy. Ahoana moa le io moa il faut définir d'abord ahoana le hoe mitia. Est-ce que vao nahitatsika teo le resaka hoe eros, philia et tout, sentiment ve le izy, émotion ve le izy sa amour? Efa nasiantsika teo le vrai amour reto. Ho anahy manokana personnellement, on ne peut aimer qu'une seule fois. Le vrai amour. On peut être avec quelqu'un, on peut avoir un partenaire, pardon, mais sans être vraiment amoureux de cette personne. Parce que mety tahotra tsy te ho irery, de mieritreritra ohatrany tiako izy. Déjà le fait ianao tena ohatrany. Donc, dès qu'il y a un doute, ça ne va pas. Ary le hoe une seule fois dans le sens tsy resaka destin fa tena hoe araky le teniko taminareo teo hoe tu te retrouves araky le hoe dans cette personne et cette personne se retrouve en moi satria tsy za rery ny enjeu fa izy koa azadino tsy mandeha dans le sens unique io fa mandeha dans les deux sens. Donc possible ianao ataontsika hoe soi-disant ianao tia mbola apetraka eo avec des guillemets et gras et inona koa filazana souligné italique fa mbola c'est à voir si c'est vraiment de l'amour. Dia nefa koa tsy maintsy misy an'ilay zay le ho nofo ray ihany. Possible ve zany? Non, c'est pas possible pour moi. Fa hoe possible ianao mety nanana aventure. Possible ianao mety nanao essayage à gauche à droite, mialatsiny amy fitenana. De ozana hoe comptabiliser efa nitia olona maro aho. Non, je ne pense pas. Ia, samy hafa le dépendance affective. Dépendance ty le présence le olona amesana eto. Tsy affection fa dépendance am'le hoe tsy fiankinan-doha am'le olona en tant que hoe raha vao tsisy azy de mipotika ny fiainana tsy hany. Fa dépendance hoe j'ai vraiment besoin de cette personne parce que cette personne c'est moi-même. Io ma sy le teneniko teo hoe fo saina fanahy iray. Za zao version ny vadiko au masculin ary ny vadiko version ako au féminin. Zay le izy. Donc obligatoire misy dépendance. Le dépendance am'izay fotoana zay tsy hoe fiankinan-doha fa hoe automatique areo mikolle parce que je suis la version masculine de mon épouse et mon épouse est ma version féminine. Et zay le dépendance eto fa tsy resaka affection. Amaleko any Anjoria safady mety tsy haiko mamono ny anaranao. Donc il faut pas encore miroso raha ohatra ka zany tsy hoe ty mbola ty fa mbola ao anatina phase de deuil. Io koa ma ny problème antsika misy ny phase de deuil. Donc il faut laisser le temps faire son œuvre. Tsy ny problème antsika ma tsy mieritreritra fa hoe mila mitady takoperengana mba hanadinona le raha io koa zany erreur ngezabe satria am'izay fotoana zay lasa manao fitaovana an'le partenaire anao vaovao ianao juste pour oublier l'autre, ton ex. Non, ton partenaire ou ta partenaire n'est pas un inona filazana hoe fanafody anadinonao le ray satria raha vao zay le izy dia lasa ohatrany hoe izy zany miaina ao ambanin'ny aliko le anankiray fa tsy izy en tant que izy. Donc tena conseil d'ami ataoko hoe d'ami mais pas conseil d'un pasteur de hoe ne vous précipitez pas, faites le deuil
dans le sens où soyez vraiment sûr que vous êtes vraiment, vous passez pas à autre chose, mais tsy hanao fitaovana an'ilay olona juste pour remplacer. Satria zay foana matetika ny olona matetika rehefa hoe aseko azy tsara mihitsy fa za koa mbola za zao jereo tsara fa zao za zao, dia lasa question na fierté personnelle ny ao ambadika izy fa tsy question d'amour réel intsony. Inona dépendance, différence na dépendance sy ny amour propre sy ny obligation. Tsy nanao resaka différence ny io ngambany fa le hoe azafady ny les dépendances efa nazavaiko teo le hoe version fait l'autre c'est ta version au sexe opposé, donc zay le izy le amour propre indray a dia resaka hoe amour propre zay ny anarany hoe za zany manana ny ny fahatsapako hoe za tsy atao tsinitsinina za manana maizy ny obligation be de be ny olona miaina anatina obligation mais plus par amour dans le sens où ils se sont obligés d'être avec la personne satria araky resaksika tamin'ny herinandro hoe efa vita soratra teo ny lohan'ny inona filazana azy teo alohan'ny mère de obligé, donc c'est pas de l'amour ça, au contraire c'est même ohatrany hoe karazana mitady validation ianao amin'ny olona. Azo resty ve za raha manana doute amin'ny fitiavan'ny vadiko tsy zaka non tsy il faut en parler, tsy resaka tsy fitiavana fa le doute fait partie aussi amin'ny théologie ndray resaka hoe fa tsy fanambadiana dans la foi par exemple Dieu permet que nous ayons des doutes satria nahoana le doute mahatonga anao hanao remise en question ny amin'ny fifandraisanao amin'Andriamanitra. Raisiko parallèle am'izay koa ny ampivady ny doute amiko le bon doute satria il y a un mauvais doute hoe lasa tu vois du mal partout kosa zay kosa de ratsy satria vao misy mihetsika kely ao de lasa aretina l'izy fa le doute dans le sens où tu veux être sûr de ta relation de zay zavatra hafa zay fa raha anao ndray midouter de la sincérité ve na douter ny fitiavanareo mihitsiny là il y a un danger, il y a un red flag ozy izy ny fiteny tanora zay fa ny doute amiko dia ilaina ny mamaha an'io à deux, zany hoe tu dois en parler avec ton partenaire ou ton époux amin'ny vadinao na ny miaraka aminao satria misy koa ny malentendu ndraindray ary rehefa ny malentendu ny mialoha lalana dia lasa mifangaro amin'ny zavatra be deaibe iny de lasa manao interprétation subjective ianao a partir na traumatisme satria araka ny teninao tao hoe tsy zakako izy traumatisme ka raha ny traumatisme ny solomaso amakinao fe anankiray ataontsika hoe misy zavatra monsieur passé eo aminareo fa le traumatisme anao nefa be loatra de tonga dia modifier daholo ny lecture anao zavatra rehetra donc ilaina ny resaka tsy siditra ve nareo ato efa lasa soratra daholo tsisy fianianana zany eo amin'ny altara Harry Johnson fifanekena no atao alliance fa tsy pacte ivereno enona le omaly fakomaly iny ny ao am-piangonana tsy fianianana zany fa alliance fa ny olona no namadika azy ho karazana pacte de ny pacte haitsika tsara fa ny pacte de irréversible fa ny alliance dia ohatra n'Andriamanitra zao nanao alliance amin'ny zanak'Israely de nefany rehefa manao ny tsy mety ny zanak'Israely dia zero tsara anaovan'Andriamanitra azy. Zay ndray question hafa angaban'izay aleo resantsika amina sujet hafa zay hoe manana choix iteraka fa tsy hanambady parce que eto mantsy ny fanontanipetraka ahoana ny ahafantarana hoe tia zay ny sujet-tsika eto aloha de aleo tsy éparpillena fa aleo tehiriziko zay fantana zay de atao anaovantsika resaka manokana zay satria zay zao mahakasika ny hoe mère porteuse sy ny sisa resaka fiterahana ka io moa fa mazava ny tenin'ny soratra masina fa hoe
mifaty misy rano entre guillemets nefa moa poser la question inona koa aloha manosika anao hanambady indray après est-ce que la peur d'être seul misy olona tsy mahazaka ny mirery oui une seule fois ihany tena amoureux aloha raha ny fahalalako ny notion de l'amour sy miainga avy amy soratra masina fa tsisy mahafahotana anao hoe andeha hanambady olona indray anao fa androany tsisy manakana zany fa il faut se poser la question hoe ohatran'ny olona sasany misy ane olona efa ty amy fitopolo taona no misy manambady indray satria lasa daholo ny ankizy de mba te hanana partenaire izy satria il veut pas être seul dans la vie ou elle ne veut pas être seule donc misy paramètre be dia be io le hoe après ny fahatesany io zay misy ny traitenao ry Armandine ivereno enonany ao atsy amin'ny page RGL zay le lesona teto ao nafatana hoe tiany olona iray tsy amerina an'le izy indray mandeha daholo kosa aloha satria manjary lava be divorce zany vao natao maly zany fako maly mba ivereno kely tsara za tsy afaka amerina zavatra efa natao efa andresana fako maly ny momba divorce raha te hitan'io nareo dia any amin'ny page RGL misy an'ilay le natao ny tiktok masy tsy voatahiry le izy bon ngamba ny foerantsika iny satria alasa ny fotoana eny ary ty resaka nany nouvelle vie ty mbola efa maly daholo zany resahana de manasa anareo hijery an'le vidéo fako maly plutôt e any amy page RGL no ahitanareo azy na youtube ihany koa zay va misaotra atsika rehetra naharitra ny eno tohizana amy manaraka soary vao laza anatin'ny ray andro daholo moa izy rehetra misy anankiray niditra ty ato amin'ny anina metsika priorité ny olona miditra direct miarahaba tompoko tsy henoko tsara le feo maheno fa ambany be zay voilà fanontaniako zany hoe ny fitiavana zay zany a choix tonga ho azy ohatrany hoe coup de foudre zay tsy saby hoe sy olona mahafinaritra anao a tu apprends à l'aimer quand tu apprends à aimer la personne tu choisis de rester tu peux choisir de rester ou de partir dia zany le fitiavana be zany choix ohatrany hoe misy effet larsen kely zany izy tsy haiko misy mampiasa telefona aveo akaikinao na ahoana fa tsy maninona fa valiko ihany fanontanianao a choix oui c'est un choix par contre le choix est conditionné par les deux personnes fa tsy hoe choix fotsiny hoe oui izy amireto olona roreto ny tiako c'est pas une question de sélection fa c'est une question de miroir zay le tsaiky teo hoe je me retrouve en cette personne là et cette personne là se retrouve en moi donc zany tsy maintsy misy foana le réciprocité zay zany le taiko teo hoe le vrai amour zany de le hoe je suis la version masculine de mon épouse et elle est ma version féminine de am'izay fotoana zay mazava ny choix bien sûr misy décision izy misy choix fa choix efa influencen'ilay se sentir aimé anao de misafidy mity azy io ny teny André Comte-Sponville teo hoe seuls ceux qui se sont aimés qui peut aimer fa tsy afaky ny tsy possible aminazy zany bibliquement koa na itsika raha tsy mahay mity an'Andriamanitra zany raha tsy efa nitiavan'Andriamanitra c'est un peu la même chose aussi avec un être humain azoko tsara mazava satra tompo sora tompo oui Jean Jack 4 mialatsy fa tsy maninona ka le sujet tarataraiko mbola ty an-dalana fafafantarefa tena za zany tsy natratra ny début za mahafantatro le thème de ia zany a tiako be le hoe choix le izy tena d'accord be ako hoe
hoe choix, je choisis. Kanefany miahy zany ohatrany hoe hitako hoe important be zany en tant que hoe chrétien le hoe joué be le rôle-n'le hoe adama ela sy le olombavao joué be. Aminao zany tsy maintsy olona converti ihany vao raisinao vady. Non, tsy izay. Fa le capacité d'aimer, capacité de donner à quelqu'un. De inona ny fandraisany amin'ilay adama ela sy adama vaovao tsy azoko. Idirany dia izao rehefa nateraka indraisany tsika dia hoe tsika tsy afaka nity an'Andriamanitra araka ilay lazainao tao fa io moa izany ten'Andriamanitra raha tsy efa notiavina. Raha tsy efa notiavina ianao tsy afaka mame ianao raha tsy manana. Tsy afaka mame inona no zarainao raha ianao ary tsy manana n'inona. Noho izany tsy afaka nitaky tsika. Raha ohatra ny hoe manambady araka ilay nitenenao tao hoe olona tsy kristianina tsy nandray an'ilay fitiavan'Andriamanitra tsy afaka ny ame izy. Tsy afaka ame n'inona mihitsy fa izay ananany no ame. Satria deja zany le izy mbola ao anatin'ny le adama eny mbola tsy nouvelle créature. Tsy d'accord aminao am'izay zavatra zay satria ahoana moa ny adama sy eva, i adama nga nisy resaka conversion? Le misy an'le hoe za zany ny fomba fijeriko za zay misy an'le hoe le olona taloha le olona mbola tsy nandray le fitiavan' Jesosy. Là zany misy le avant sy après. Oui, je suis d'accord, mais qu'est-ce que ça a à voir avec l'amour de deux personnes? Tantarana adama sy eva lazaiko anao tsy misy idiran'i Jesosy, tsy misy idiran'ny conversion. Donc hazavao amiko hoe pourquoi reo olona reo afaka nifankatia tsy nisy resaka salut? Azamanao lecture anachronique. Ny fomba fijeriko zany dia izao tsy capable mihitsy ianao raha tsy nandray an'ilay fitiavana ka ilay fitiavana iny no mitoetra ao aminao. Non? Subjective be anao hoe apetrako tsara ny atomboan'ny histoire de l'amour miresaka mpivady tao amin'ny adama sy eva aiza amin'io le texte io milaza an'izany zavatra lazainao zany manaiky an'izany lazainao zay amin'ny lafiny resaka hoe manao tiavana fa eto resaka fitiavan'olon-droa universel l'amour, c'est pas, il y a pas une question de foi ni de conviction dedans. De ianao ve samy teny fa tsy mifankatia ny olona anankiray izay tsy mpino an'Andriamanitra? Ah ben voilà, moi. Et là, je ne suis pas d'accord. Parce que là, Dieu est là, c'est discriminatoire. Firy ny olona samy resy lahatra ny filazantsara, nefa tsy tena mifankatia marina fa paraître fotsiny. Nefa tena samy resy lahatra ny filazantsara. Be dia be, et j'en connais des masses. Donc, tsy garantie amin'amorona couple mihitsy ny mahaconverti tompoko. Quelle capacité? Quelle capacité? En amour, c'est pas une capacité, c'est le fait de recevoir de l'autre. Justement, tsy manana capacité mihitsy tsika fa le fitiavana mitoetra tanatintsika zany. Afangaronao zavatra anankiroa samy hafa ny fitiavana mpivady resantsika eto fa tsy resaka fitiavana hoe fitiavako an'Andriamanitra. Donc il n'y a pas une question d'amour de Dieu dedans. Il n'y a pas. Désolé. Je suis désolé. Noraisina ona. Noraisina avaiza tokony le fitiavana tonga dia le olona manolotra c'est un don de soi noraisina ona. Le olona aloha manolotra fitiavana an'le olona. Dia le olona koa manolotra anaminazy. Za zany zavatra mianako le izy. À un moment donné, tena me sentir aimé. Tena hoe aimé, tena m'existe le hoe aimé, tena hoe palpable. Et pour moi, zany tant que tsy mahatsapa hoe aimé le olona. Aimé n'iza? Aimé par Dieu. Dia zay anao vao afaka andehanam-bady rehefa tsy mahatsapa aimé par Dieu. Zay ve? Non, fanontaniako mipetraka aminao. Raha tsy mi-sentir aimé par Dieu zany olona anankiray tsy afaka manambady. Non, afaka manambady daholo ka. Afaka. Fa après Je comprends plus rien. afaka mamehy sy le hoe le
réussitin'ilay couple sy ilay fitsaranao anatin'ilay couple. Zany illusion be zany fitsara anatin'ilay couple izy milaza aminao fa rehefa olona nandray fitiavan'Andriamanitra reo dia ils vont vivre vraiment un amour réel. Non, je dis pas ça. Je Ben dis voilà. pas, oui, Voilà. La capacité de donner à l'autre et faire confiance à l'autre. De raha tsisy an'Andriamanitra tsy afaka manana tsy afaka faire confiance à l'autre. La capacité, ouais, Ah. dans le couple. Non, non, je suis pas d'accord. Ça, c'est une conviction, croyance, zany, fa c'est tsy aiza ny fondement biblique an'izany. Aiza. Zay, je suis pas d'accord, ouais. Je suis désolé, je suis pas d'accord. Parce que l'amour est universel, l'amour n'est pas une question de foi, de salut. Ça n'a rien à voir. Misy natao théologie de la création jinjengera fa tsy sotériologie daholo zavatra rehetra. Lasa christomonika be ianao. Christomonika. Misy ny atao hoe théologie de la création. Ah, théologie de la création n'a rien à voir avec le salut. Zany. Hodiniako zay zavatra zay. Tsy zay fomba fijeriko. Ah, fijerena ka io tsy hoe fomba fijeriko fa hoentina ny argument théologique et biblique. Oui, tena bien intéressant be. Yeah. Merci pour toute discussion. Solana. Saotra. Rasoa sa raso tsy haiko fa misy anarana. Raso. Ah, ça va. Bonjour, pasteur. Bonjour. Kely ty a. Pasteur zay zany zay sy ny partenaire koa. Metiny tsy fahalalana de fankatia be zay tao voalohany. De nanao fato-draza izy. De rehefa avy zany zay a tsy tena tonga saina hoe ina moa zany le ataony ohatrany hoe lasalasa le zavatra. De manontany amin'ny pasteur hoe ohatrany ahoana ny avy amin'ny pasteur zay zavatra zay hoe mila interrompevana ve zany ohatra hoe mila manantona mpitandrina ve sa satria ilay izy manko hitako hoe mijery azy ao fomba malagasy le izy tsy mety mihitsy satria rehefa ny olona anankiroa manao an'ilay izy de ohatrany hoe lié par le sang. Non, je pense pas ny fato-draza c'est symbolique. Fa lié par le sang zany tsy voatery hoe ianao zao raha nanao fato-draza tamin'olona anankiray ohatry zao de tsy misircule any anatin'ny veine-anao ny ran'le partenaire anao fa c'est dans la tête dia le symbole n'le izy mihitsy miteny hoe tsy afaka mifamadika intsony tsika fa zay mihemitra de zao ny anjo azy sisa zany a resaka croyance le izy. Donc on n'a pas besoin d'aller exorciser na de hoany amin'ny pasteur fa io c'est une io ny teninao ny teninareo hoe nosoratra masina de ça suffit largement. Si jamais tsy mifanaraka antsonareo no antony be dia be zay tsy amiko tsy mamatotra mihitsy le fato-draza nataonareo sauf si vous croyez en la pratique et le rituel, là c'est autre chose, tsy driko tsara. Ty pasteur tenena hoe nino zay hoe tena tsy saraka intsony satria nanaovana an'iny zany hoe tsy saraka intsony. Non, tsy zay fa le hoe inony olona hoe raha vao ohatra hoe ka miala amin'iny zavatra natao iny de misy lozanjo satria efa nanao fato-dra. Zay le hoe croyance an'ilay le force, ohatrany hoe force mystique an'ilay fato-dra. Raha vao zay zany zay. Anareo ndray zay fa aminahy personnellement et bibliquement parlant ça n'a pas de sens, ça n'a pas de poids même. Tsy hoe manamaivana an'ilay izy fa na ny eny zay nataoko amin'ny partenaire koa za amiko mbola ambony lavitra no le fato-dra. Ouais. Ça va? Merci beaucoup, pasteur. Fantanina farany kely ty zay zany. Pasteur ataony teny hoe ny vadiny pasteur version masculine amin'ny pasteur. Version féminine. Ny partenaire koa tena tena ohatran'izay. Version féminine koa izy. Mifandravatra be zay sisy satria tellement zay mitovy loatra. De lasa mifandravatra de inona zany ny vadina pasteur amin'izany. Hevitra pasteur sy na conseil na couple na ohatran'izany. Parce que vous connaissez tellement de vos mecs zany ho anahy c'est rassurant. Ka le hoe tsy miteny akory fa version l'autre de hoe paisible tanteraka tsisy avo tsony tsy any mihitsy le resaka. Tsy miteny an'izay mihitsy fa au contraire vous allez vous connaître plus que les autres. Tsy hoe mitovy toetra aloha zavaina tsara ozy anao hoe mitovy toetra amin'ny tsy any le izy
tsy hoe mitovy toetra be zay roa, c'est pas ça la version féminine lazaiko eto de hoe c'est une partie de moi-même en elle et une partie de elle-même en moi. Donc, je regarde le monde avec ses yeux et elle regarde le monde avec mes yeux. Et avec elle, tsy misy effacer izy fa en plus. Oh, zay le izy teo, ia. Misaotra betsaka pasteur Misaotra dia mirary so. Yo. Izy indray ny manaraka ato, tsy haiko ny filaharany eto aloha fa de iravo angamba aloha de zay vao de latino zafady. Oui, salama pasteur. Salama to. Fanontaniana anankiroa kely saika anontaniako anao. Oui. Fanontaniana voalohany ianao ny teny teo hoe indray ihany tsika ny tomber amoureux. Ouais. Tsika moa zany olombelona tsy mety hoe fa niaraka tamin'olona ary miaraka amin'olona ary mbola hiaraka amin'olona. Dia hoana nahafantarana zany hoe c'était la bonne personne le olona iny zany hoe iny le olona tena tiako. Zay le fanontaniana voalohany. Ya, lasa mamerina le zavatra rehetra nalazaiko tao satria efa ao daholo ny efa nisy lavalava iny ka manasa anao hijery indray mandeha, visionner indray mandeha ao amin'ny Facebook ity zavatra ty mas tsy voatahiry, ve le voatahiry fa tsy haiko manazava azy hoe tsy mipoitra eo amin'ny compte-ko eto fa midira ao page RGL rehefa avy eo de any manazava an'le izy tsy miteny akory hoe ireto no condition na paramètre fa ireto ny repère satria fitiavana io tsy azo atao anatina boîte na théorisena fa c'est quelque chose de grand qui nous dépasse, l'amour est plus grand que tout. Donc zany karazana repère fotsiny no nomeko à partir na description biblique et philosophique natambatra zay zany le zavatra nataoko ka manasa anao amerina anao satria raha fantaninao de ahoana efa talo hoe tena tianao le olona de zay mihitsy nefa le thème maray manontolo eto. Ja. Zaho manokana zao je dirais fa 3 ans passé zay niaraka tamin'olona. De miaraka amin'olona za efa niaraka tamin'olona hafa. Fa le deux misy taona tsy voapaseko mihitsy le izy. De ahoana zany fomba tokony ataoko mba hipaseha le deux. Inona le tianao tenenay hoe tsy mipasehanao le deux? Zafao kely hoe? Tiako tena tsy paseha le deux de za zao za efa tsy any Madagasikara intsony fa ty ivelany. De malgré na de efa misy an'izay distance zay ary de manana sentiment somary hoe mahatsiaro anazy foana zany. Dia ahitako anazy foana amin'ny zavatra entrepreneur sy zany. Indraindray aho lasa mikase an'le relationko amin'olona hafa avy eo. Donc za manokana aloha raha zay no fantanao donc c'est pas encore un deuil que vous avez là, c'est vous êtes encore amoureux de la personne. C'est zany il faut le dire. Le deuil mantsy tsy hoe miezaka hianatra tsy tia azy intsony, tsy any le izy. Le deuil c'est la phase de transition le hoe je passe à autre chose satria mety nisy ratra tao, nisy traumatisme tao, nisy déception tao, nisy blessure tao de mitsabo an'le blessure ianao na mipasser autre chose fa tsy hoe hiezaka ny anadino azy raha mbola izay no phasenao de mbola tsy resaka deuil zany fa mbola resaka vous êtes encore fou amoureux d'elle et là je sais pas quoi faire satria mbola tia azy ianao zany à vrai dire de zay indrindra mahatonga miteny hoe tsy solution mihitsy ny mandeha hiaraka amin'ny olo anankiray juste pour l'oublier. Au contraire, vao mainka azy ianao isaky niaraka amin'ny olo io de ohatrany hoe zay zao tam'izay imagine anao nge hoe le partenaire anao hoe ohatra anareo zany nanao tsy haiko manao vacances na mandeha mamonjy toerana karaha de zay rehefa manao zavatra ohatry zao de zao de ahoana ny fandraisan'le partenaire anao zany hoe ianao koa de tsy maintsy manao comparaison am'le sipanao taloha foana na le vadinao teo aloha tonga de mahatsiaro imagineo le olona hoe humilier izy tsinitsiny izy donc ho anahy aloha zany personnellement raha mbola am'izay phase zay za tsy miteny hoe ataovy zay fa raha za tsy miteny akory hoe zay no vérité absolue fa raha izaho subjectif anteneko eto fa tsy hoe zay ny général dia ne t'aventure pas aloha à sortir avec quelqu'un juste pour essayer de oublier la personne que vous aimez encore. Samihafa le tsy deuil anaran'izany. Ya, saotra. De latine azafady fa fandimby tsara. Dony ny panéliste rehetra de salama ny en mode direct sy en mode fantôme. Ohatrany hoe te rebondika kely fotsiny bon za moa tena misy avy am'le anina fa te rebondika fotsiny am'le resaka fatodraha teo. Le fatodraha
Le izy manko atao hoe lien sacré zany namorona zay namorona an'le izy zany. Lien sacré le izy. De rehefa zay lien sacré zay manko a, zay le hoe indépendamment volonté anao. Satria ianao zany matoa d'abord, après amizay raha mety dans l'ignorance les jeunes le nitantara teo mety dans l'ignorance izy hoe inona marina moa zany fa raha ohatra izy zany ka ho parfaite connaissance de cause. Tena kely le micro-ny ravaka azafady indrindra tompoko mba ia azafady ia. Raha ohatra izy zany ka en connaissance de cause hoe inona daholo ny tiralala ao anatin'le fadi-draha zany de zavatra sacré satria misy resaka engagement ao anatin'le izy, misy resaka croyance ao anatin'le izy, misy resaka mihitsy hoe indépendamment volonté anao une fois ianao niditra amin'le fazy. Zay zavatra zay a très important be zany e, très important be ho an'le olona hoe miditra ao anatin'le izy e. Zay fotsiny ny tena rebondissement-tiako atao anatin'le tenin'le ankizy teo. Bon, ny amin'ny lafim-piavana indray zany a ny zavatra azoko lazaina angamba ao anatin'le izy de hoe ny amour a de conséquence-na intention. Conséquence-na intention a fomba fi-exprimena ny zavatra mety au plus profond de soi zany a envers mety hoe un objet na mety hoe quelqu'un na zavatra hafa zany. Mety le izy hisy retour, mety le izy tsisy retour, ça dépend. Fa le izy kosa nefa najanona zany a de moyen anankiray le izy a très très puissant ahafahana manatanteraka zavatra mety dépasser l'entendement-tsika mihitsy. Zay aloha de zavatra voaporofo araky ny hita sy ny elo araky ny tantara. Donc tsy azo raisy lala légère le izy. Ary surtout tena très important zany ny hitako hoe mahafantatra azy, mahay mi-exprimer azy. Ka izay zavatra zay nefany a satria le izy ao anatin'ny domaine du sentiment zany sy intention zay zany important be les connaissances de soi zany déjà aloha au départ. Satria rehefa mazava amintsika hoe inona ny fomba idéfinissitsika an'le amour en soi, hein, le zay hoe inona ny valeur an'le izy à nos yeux. Donc za zany tena miala-tsako aux jeunes zany hoe fantaro marina inona le fitiavana, inona ny sensin'le fitiavana. Fa satria io a be dia be nefa nisimbana io zany, fa be dia be koa nefa navotana io. Ka aloha anatin'le le camp le utiliser anazy à bon escient zany a noho n'le misubira anazy. Ary le fitiavana zany a très important be ny afaka mi-faire manifester anazy tsy ao anatina resaka dépendance. Zay koa tena très important be. Le resaka dépendance zany a sur le plan fitiavana zany. Ohatr'izay ngamba ny ohatrany hoe Saotranao. merci. I Steve angamba ny amarana antsika azy de janona antsika. Steve Ante tsy haiko le toena. Steve Antonio. Bonjour daholo. Bonjour. Bonjour daholo. Ny anahy ngamba ny ohatrany hoe tsy haiko na je suis trop dans le sujet na hoe pas du tout. Enfin, en fait, il y a une question à que ça concerne plutôt oui, le bien. Est-ce que parce que Dieu le veut, c'est bien? Ou est-ce que c'est bien parce que Dieu le veut, en fait? Là indray le ngamba ny fahitako Ça azy. fait penser surtout sur le libre arbitre, c'est autre chose. Allo ngamba nizay resahantsika amina thème hafa indray fa raisiko note zay. Et on verra ça une autre fois. Merci. Ka Rasoa tsy tafiditra, ay Rasoa io e. Ao miditra Rasoa. Merci Steve voaraiko zay. Ya. Jesosy daholo ny fanontaniako pasteur dia ohatran'izao hoe za zany a niaraka tamin'ny alohan'ny fanazavana rehetrarehetra tamin'ilay ahoana ny ahafantarana hoe tena tia ilay olona dia izay vao tena efa nazavazava tamin'ny kala izy fa
vao may nazava tamiko ilay izy rehefa nazavain'ny pastera hoe tena tia ilay olona na hoe ianao tena tia mahatsapa hoe ohatr'izay dia tena mahatsapa an'izay aho hoe tena tia an'ilay olona dia ilay olona koa tena tia anahy na dia hoe fa nisy fitiavana tamin'olona hafa tany aloha fa tena taminazy tena nahatsapako an'izany hoe tia olona ity kosa tena tia anahy dia izaho koa nefany izaho tao anatin'izay aloha izany tamin'ilay fitiavana tany aloha ohatrany hoe lasa tsy dia tena hoe mahay manome fitiavana be olona dia nangina mihitsy aloha izaho ohatrany hoe najanoko aloha ilay fiarahanay izany dia rehefa ilay nijanona amin'izay nefa ilay izy dia ilay fanazavana teo dia voaingainganay ihany izy dia amin'izao amin'izay izaho mahatsapa amin'izay hoe tena tiako marina iny olona iny satria rehefa ilay tsy eo amin'izay izy dia mahatsiaro zavatra be da be ohatr'izany dia mahatsapa ilay izy koa moa nazava tamiko ohatrany Andriamanitra mihitsy no tena nazava aminahy hoe iny olona iny ange tena izao dia ny tiako anontaniana amin'izay hoe ao anatin'ilay ohatr'izay ve ilay fitiavana ohatr'izay ve pasteur izany rehefa tena mifaniana ohatr'izay dia ilay olona anankiroa hoe hainao mihitsy hoe ilay olona dia ilay olona tena natsapa hoe tena hainao fa ianao no naratra tamin'ny pasianao tany dia ohatrany hoe mbola tsy nino an'izay dia ohatrany hoe vao misy faute kely ataon'ilay olona dia miaro anao aloha ianao nefa ianao tena mahita kosa hoe raha tamin'ny olona niaraka dia ity anankiray ity tena hafa mihitsy na ianao raha niova olona tsara satria mivoaka daholo ny tena tsara tany aminao tonga teo amin'ilay olona dia ohatrany hoe tsy hay moa izany amin'izao izany hoe tafisaraka ve izany sa ahoana dia hoe mbola mety hoe raha olona marina ve dia ianao sy ilay olona no tena nataon'Andriamanitra hiaraka dia tsy maintsy tafiaraka foana ve sa hoe izay ilay tiako anontaniana hoe mety hoe samy amin'ny lalana izany satria izaho moa izany nanapaka an'ilay izy dia izany efa rehefa mivavaka amin'Andriamanitra dia hoe izay nataonao anahy raha tena ho anahy marina iny olona iny dia izaho aloha diso fa izaho efa niezaka niresaka taminazy ihany fa izy aloha izany mbola tsy tia resaka be aminahy fa nandinika kely koa dia izay ilay tiako anontaniana. Izay indray aloha dia miankina amin'ny décision fa rehefa nazavainao moa izany ny antony rehetrarehetra dia io arak'izay hoe tsy maintsy réciproque ilay izy tsy afaka ny imposer aminy ianao hoe zao vao tena consciente an'izy ka anao izany dia ekeo amin'izay fa là aussi il faut voir à quel moment hatraiza ilay tsy atao hoe degré de compréhension fa raha ao anatin'ilay phasen'ilay fahafantaranareo ny an-dasiny ankilan-daholo zao donc encore une raison de plus ahitanao ny tena marina ny aminareo dia laissons le temps faire son travail. Iny ary misaotra antsika rehetra farany dia farany ato misy nanoratra ato ahoana ny fomba hanarenana ny foraha toaka zatra relation fusionnelle communication firaisan-kina tamin'ny fiainana talohan'ny fanambadiana anefa ny vady tsy dia affectueux tena grave ny tiako tenena amin'ilay fusionnelle hoe tena tsy mifankafohy sy miara-mirona foana amin'ny zavadrehetra mifaneo fitiavana foana amin'ny teny na amin'ny asa fifandraisana amin'ny fotoana rehetra na ny message na ny teny mamy sisisy eto aloha izany tsy mazava amiko tsara hoe fusionnelle amin'ny fianakaviana ve sa amin'ny mpiray-tam-po sa ohatr'izay sa amina olona efa nitiana tao aloha miankina amin'izay mantsy ilay izy donc zany raha io teny hoe fusionnelle io matetika misy io misy zany olona fusionnelle be amin'ny ray-tam-po aminy dia matetika reny olona reny koa tsy nanapaka tadipotra rehefa manambady eo zany le problème donc zay misy ny ao anatin'le hoe andao ny raisiny reny io c'est pas une question de géographique na question dépendance matérielle fotsiny fa dépendance affective koa zay le tokantrano satria raha vao tsy manapaka an'izay tsy midika koa hoe rehefa manambady anao dia lasa fahavalinao ny ray-tam-po aminao na tsy zay fa zay le zay lasa manorona zavatra anankiray vaovao nareo ka ny maha-fusionnelle anareo amin'ny mpiray-tam-po aminareo dia c'est une bonne chose mais à ce moment-là ianao miteny eto hoe le vady izay nivadinao amin'izao fotoana izao tsy affectueux aza comparena kosa ny faneom-pitiavan'ny vady sy ny faneom-pitiavan'ny mpiray-tam-po zay nahatonga anahy le teny hoe tsy maintsy fa tokony ho hita ao anatin'ny video couple avokoa le zavatra telo le eros le filia donc zany io filia io mila travaillenareo roa izay ny ilana encore discussion sy échange ny mpivady dia le agape moa tsy resahana tsony donc
io zany efa hitanao zany zao hoe karazana ohatrany nanao karazana autopsie tsika zao de hitanao le problème donc travaillanareo aza miandry fotsiny koa ianao hoe izy aneo affection filiale aminao fa ianao mihitsy koa no mila mitravailler zay affection filiale zay aminy hoe ty hoe ny manky amitsika roa mila amafisana ty raha tsy tafavoaka ilaina ny accompagnement pastoral zay mety ataon'ny mpitandrina aminareo na zoky be anankiray amy tanàna aminareo mba hisiny zay affection filiale zay dia ivereno enona kely io partie filiale io zay na tonga am'teny hoe diso zany amiko hatram'izay le mpanao formation ny fitiavana le hoe mampiopposé ny hoe hafa ny fitiavany hoe fitiavana filiale fitiavana agape fitiavana eros de ampiadivana non ireo telo ireo tsy maintsy hita ao anaty video couple zany hoe sy nivadinao zany sady meilleur ami anao donc c'est quelque chose à construire fa tsy hoe zavatra milatsaka avy any an-danitra io à construire il est lazaka hoe to make love construire l'amour y compris l'amour filial construire l'amour eros construire l'amour agapé fa tsy hoe maniry ho azy ohatran'ny plante sauvage io zay le izy zay ngamba fa jantsika io satria mbola misy raha vonjena koa fa ialana tsiny ho an'izay naniry hiditra fa tsy tafiditra toizatsika amin'ny manaraka indray fa misaotra atsika rehetra naharitra ny eno farany a dia manafaka manaraka ao amin'ny page Facebook RGL nareo raha te hamerina henony izy ity satria mety hoe ilaina mamerina azy fandroany de hitanareo farany ihany koa dia ho antsika zay te hianatra amin'ny sekoly biblika voatsinapy ina moa le sekoly biblika voatsinapy école ho an'ny hianatra anao théologie dia afaka manoratra aminay amin'ny adresse mail ao koa ny compte WhatsApp zay misoratra amin'ny page d'accueil ny RGL aza misalasala zay ary fa de ya de ao anatin'ny fampianarana sekoly théolojika misy cours éthique ao anatin'ny cours éthique resaka momba ny fanambadiana ihany koa une partie ao anatin'ny zay ary fa de raha soatsika rehetra manome fotoana amin'ny fotoana manaraka indray.